Fifaliana ho andray ny mitsidika ny tokantrantsika rehetra sy ny tsirairay izay mandre zao afatra izao sy ny fotoana izay rahantsika amin'ity takariva ity. Mialohan'ny hidirantsika ho amin'ny fifampaherezana dia andao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra Tompo sy Mpanjaka, misaotra anao noho ny amin'ny fiombanao ny tontolo andro na tsirairay avy. Atody soamatsara indray amin'ity takariva ity izahay, afaka hifampahery, hifampivavaka. Engane zao fotoana izao dia ho avy amin'ny fanahinao ka mba hitondra hery ho an'ny tsirairay izay mandre azy. Fa tononona mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy sanakao. Amen. Ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity takariva ity dia ny fitoamanina toko fahaefatra dia ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ny fitoamanina toko fahaefatra dia ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo vakiantsika izany teny izany. Indrisy efa matromatroka ny volamena, efa niova ny tena volamena tsara. Ny vato no amasinina efa nahany eny antsoron-dalambe rehetra eny. Indrisy ny zanaka mahafinaritra ziona izay sarobidy tahaka ny tena volamena dia efa natao toy ny siny, asa tanan'ny mpanefi tanimanga. Na dia ny ambody aza dia manolotra ny nono ampinonono ny zanany, fa ny oloko zanaka vavy kosa efa masika toy ny otirisy any anefitra. Ny andininy voalohany dia miresaka ny hoe indrisy, efa matroka ny volamena, efa niova lay tena volamena tsara. Iza moa no volamena? Izao sy anao izany. Efa samy nandray an'Andriamanitra isika. Ary ho an'ny tsirairay izay mbola andray izany fanompony, fanoloran-tena ho an'Andriamanitra izany, dia ho tonga volamena koa ianao. Fa eto dia izao, la hoe efa matroka ny volamena. Ny tsirairay izay efa tena nanompo an'Andriamanitra, nafanafo, nanolotra ny fiainany ray manontolo, mety ny fananany mihitsy azy, no natolony ho an'Andriamanitra. Ary tsy esakanana tamin'izany hafanampo izany fa isan'andro dia milaza ny vaovao mafaly ho amin'ny manodidina. Mety efa misy 30 taona nanolora-tena ho an'Andriamanitra, misy mbola mety voaray volana, misy efa 10, misy 20 taona. Manahoana ianao ankehitriny? So dia efa tonga ny amin'izany fanambarana izany hoe efa matroka ilay hafanampo tsara izay nataona ny lasa, ilay hafanampo tsara izay fitaovan'Andriamanitra teo aloha, izay tao ohatran'ny efa manomboka tsy hita intsony. Tao efa manomboka indraindray vao lasa hita ao am-piangonana, indraindray vao lasa hita ao amin'ny koraly eo anivon'ny fiangonana, indraindray vao hita eo anatin'ny asa sosialy eny anivon'ny fiarahamonina na ny fanasoavana ny toerana misy anao. Izany no lazaina fa efa matroka eto. Manahoana ny finoantsika amin'izao vaninandro izao? Efa niova ny tena volamena tsara, ny vato no amasinina dia efa nahany eny antsoron-dalambe rehetra eny. Tsarovy, fa rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao dia efa no amasin'Andriamanitra. Vato azy, rehefa amasinina dia tao omeny olona ajany mihitsy izy ireny. Tsy azo anaovana maloto, tsy azo anaovana ohatran'izao. Indrindra ianao matoa zavatra ray masina dia noho ny avy aminao, ary matoa izy masina dia noho ianao no mety manamasina azy. Kanefa tsarovy, fa ianao dia masina noho ireny zavatra maro isan-karazany ireny. Aiza ny toe-biditsika, ny toe-bidy nao, ny toe-bidy ny tsirairay avy amin'izao vaninandro izao. Moa efa matroka ve? Na ny tenantsika aza ve so dia efa lasa atao tsinotsinona amin'ny resaka fitondran-tena maro samihafa. Fa matetika dia itsika ihany no manamaivana, no mampatsisy asiny antsika intsony. Ary rariny sitsiny raha toa lasa tsisy asiny satria miamatroka ny finoana izay efa niraisinao, miamatroka ilay fahalalana an'Andriamanitra marina,
izay nahatonga anao sarobidy teo anivon'ny olona, izay nahatonga anao tsy sahany tsirairay avy, mety ho atao atsirambina. Dia izao ny toyany. Indrisy ny zanaka mahafinaritra izy iony, izay sarobidy tahaka ny tena volamena, dia efa atao toy ny siny eo siny asa tana mpanefy tamanga. Isika rehetra angamba mety efa samy nandeha niantsena. Rehefa miantsena dia mafana ny andro, dia reny siny reny akapokapoka ny olona aty le siny ohatr' zao. Ary tsy mety vaky na dia apoka mafy azy ny vodiny zany siny zany eny antsena. Tsy asiny vidiny fa raha mividy vazy tsara tarehinao ka novidinao lafo na mametraka an'izany azy, dia ho sarobidy aminao. Niza mikasika an'izany, dia mety ho voatandrotandronao mihitsy hoe tandremo aza kasihany. Ry havana malala, raha lasy ranabavy izay manaraka sy manjoy amin'ny takariva ity, avereno ary ataovinao azo antoka fa volamena sarobidy ianao. Raha efa saika matroka ny finoanao hatramin'izay, efa nandray ny fiainan'izao tontolo izao, dia miverena. Ary tahaka ny Mosesy dia efa nobeaziny tamin'izany fiainana maha-kristianina izany. Fa rehefa nanomboka matroka Mosesy dia sanamoniny ny Eziptianina, dia nitsoka, dia mbola nobeazina indray, nobeaziny rafozany. Ary rehefa voabe tamin'izany Mosesy, dia nafantatsika fa niona tamin'Andriamanitra teo amin'ilay romemy misy afo. Ary zao mibaiko n'Andriamanitra rehefa iona amin'ny esory ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina eo. Ny kapa dia tsy zoviana amintsika fa lay hoentina miaro ny loto rehetra. Ary zany kapa izany, ry havana malala, dia manangona ny loto rehetra eny amin'izay misy azy. Ankehitriny ny kapa dia ny fonao sy ny sainao. Inona ny voangonao teny amin'ny fiarahamonina? Inona ny voangonao eny amin'izao tontolo izao? Ka lasa hoentinao eo anivon'ny tokantrano, lasa hoentinao eo anivon'ny finoanao na ny fiangonana mihitsy aza, lasa hoentinao eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny toetra na ny fitondran-tena izay mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany dia maneho fa tafiditra eo aminao ny fahamatroany. Ka tian'Andriamanitra hiverina ho amin'ny laoniny ianao, dia mibaiko anao tahaka ny baikony amin'ny Mosesy izy amin'ny takariva ity. Esory izay voarainao rehetra teny. Mety olona mamono vady ve? Olona tsy manaja ny zo ny ankizy ve? Tsy manaja ny zo ny mpiasa ve? Mety hitanao tamin'ny sehatra maro samihafa. Fa izao, ny Andriamanitra dia manam-pahendrena, manam-pahalalana, mpampianatra tsara, ka andao ny toetra n'Andriamanitra izay mahavolamena no toratovintsika, ampiaintsika, mba hamerina antsika ho amin'ny tena volamena tena izy. Andino ny fahatelo, na dia ny ambody aza dia manolotra nono ampinonoana ny zanany, fa ny oloko zanaka vavy kosa dia efa masika toy ny otorisy any anevitra. Ry havana malala, toetra maneho izany rehetra izany fa matroka isika, manomboka any amin'ny fiemorana ny finoanao. Ka raha ohatra efa tonga eo aminao na ny ambody, Paul dia miresaka ohatr'izao, fantatro fa rehefa lasa dia sy ambody masika aminareo izay tsy antra ny ondry, ka hitaona mpianatra anaraka azy. Ny ambody dia hoentina maneho toetra ratsy izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ilay toetra n'Andriamanitra. Kanefa izao, na ny ambody aza dia lasa manome nono ho an'ny zanaka vavin'Andriamanitra. Aza minono, aza maka ny fiainan'izao tontolo izao, aza maka tahaka ny fiainana izay tsy hitondra soa, mety tsy hatondra anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa andao, hiverina ho amin'ny fahamarinantsika dia ny tenin'Andriamanitra, hiverina hibanjina an' Jesosy isika, ka izay nataon'i Jesosy Kristy, izay no ataontsika, ka hiverina ny tena volamena. Dia izao ozy ny Apokalipsy izay efa haitsika izany teny izany, fa ny vahaolana dia ny mividy volamena voadio amin'ny afo. Mila arendrika indray ianao,
mety misy fahazarana efa nahatonga anao niala tamin'Andriamanitra ve? Fa ankehitriny ianao dia meteza mba hiverina amin'Andriamanitra, ho anarin'Andriamanitra, ho ahitsin'Andriamanitra ka ho voataiza ho amin'ny fahamarinana. Engane, ny tokantrano, ny isam-batan'olona, ny fiangonana izay nandre izany afatra izany tamin'ity androany ity. Ka raha tsapanao fa efa mirona makany amin'ny fahamatroana ny fitondran-tena, ny finoana indrindraindrindra, ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra, mahafitaovan'Andriamanitra anao, avy reno izany. Raha efa nono sy nandray zavatra hafa tamin'ny ambody ianao, ny zavatra izay tsy mahasoa, esory aminao izany. Fa miverena eo amin'ilay Andriamanitra izay tompon'ny fahefana sy ny fahendrena. Andriamanitra ny hitahantsika rehetra. Ary tsika ndray fanapahan-kevitra indray amin'izao takariva izao, mba tena hiverina ho volamena ka naiza lehanao dia ho hita mahavolamena anao, ho hita mahaolon'Andriamanitra anao, ka hoenika ny fitahin'Andriamanitra sy hoenika ny heriny sy ny fiarovany anao mandritry ny androm-piainantsika rehetra. Hiara hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra satria tsapanay mandrakariva ny fitiavanao izay miantso anay ho amin'ny lala mahitsy, miantso anay hiverina ho ambalanao. Ka raha nisy taminay efa mitady hitsiry ao an-tsainay izany toetra ny fahamatroana, toetra ny fiemorana, dia aoka ho tazomy ny fanahinao zahay. Ka izany fanahy izany dia ampafantatra ny ota ka tonga anay hibebaka, hitarika anay eo anatrihan'ny azo fijaliany zanakao. Ka ho voavela heloka izay Tompo Andriamanitra, ka ny tsirairay, ny tokantrano, ny fiangonana dia ho tena ho fitaovanao ary ho fitaovana izay hanehoanao ny voninahitra ao rehetra. Ny anaran'i Jesosy no ahafahana mangataka ny vavaka. Amen.